Zakaria 2:12. Teny faminaniana, teny Tompo ny amin'ny Israely. Hoy ny Tompo, izay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanorena amin'ny tany ary nanamboatra ny fanahin'ny olona ao anatiny. Indro, izao anao amin'ny Jerosalema, ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina, ary ho toy izany koa ny amin'ny Joda amin'ny hanaovana fahirana amin'ny Jerosalema. Ary amin'izany andro izany ny Jerosalema dia ataoko vato mitambesatra amin'ny firenena rehetra, ka haratra mafy izay rehetra mitady hanainga azy, ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Amin'izany andro izany, hoy ny Tompo, dia hamely ny soavaly amin'ny fahaverezan-kevitra aho, ary ny mpitaingina azy amin'ny fahaverezan-tsaina. Hampihiratra ny masoko amin'ny taranak' Joda aho, ary hamely amin'ny fahajambana ny soavaly rehetra izay amin'ny firenena. Ary ireo lohany amin'ny Joda dia hitena nakapo hoe: ny mponina ny Jerosalema dia heriko ao amin'Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao, izay Andriamaniny. Amin'izany andro izany, ireo lohany amin'ny Joda dia ataoko tahaka ny fatana mirehatra ao anaty kitay hazo sy tahaka ny fanilo mirehatra ao anatin'ny amboara, ka andevona ny firenena rehetra manodidina amin'ny ankavanana sy ny ankavia izy. Ary Jerosalema dia mbola hiorina amin'ny toerany ihany, dia any Jerosalema. Ary ho vonjen'ny Tompo aloha ny trano ilain'ny Joda, mba tsy hisandratra ambonin'ny Joda intsony ny voninahitry ny taranak' Davida sy ny voninahitry ny mponina any Jerosalema. Amin'izany andro izany dia arovan'ny Tompo ny mponina any Jerosalema, ary izay mila ho reraka ao aminy aza amin'izany andro izany dia ho tahaka ny Davida, ary ny taranak' Davida dia ho tahaka an'Andriamanitra, dia tahaka ilay anjelin'ny Tompo eo anoloany. Amin'izany andro izany dia anao izay handringanana ny jentilisa rehetra izay avy hamela amin'ny Jerosalema ao. Ary ahitiko amin'ny taranak' Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefoniny izy, ary hisaona azy toy ny fisaonana zanak'alahy tokana izy, sady alahelo azy toy ny fahalelovan'ny olona ny lahy matoany. Amin'izany andro izany dia hisy fisaonana lehibe any Jerosalema, toy ny fisaonana ho an'ny Adadarimona tao amin'ny lohasahan'ny Megido. Ary hisaona ny tany, ka hitsitokatokana isampianakaviana. Hitokana ny fianakavian'i Davida, ary hitokana ny vadin'ireo. Hitokana ny fianakavian'i Natana, ary hitokana ny vadin'ireo. Hitokana ny fianakavian'ny taranak' Levi, ary hitokana ny vadin'ireo. Hitokana ny fianakavian'ny Simei, ary hitokana ny vadin'ireo. Hitokana ny fianakavian'ny Sisa rehetra isampianakaviana, ary hitokana ny vadin'ireo.